vadina pitarika tima ao toliary nisy namono tamin'ny fomba feno abibiny. Famonon'olona tao toliary sy ireo tratry ny loza an-dranomasina naneo ny fiaraha-miory ny filomarika Ravalomanana. Valanaretina Covid-19 ireo ankizy tanora ny tena lasibatra. Alakamisy 13 Desambra 2020 manolotra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ny MBS tonga sondrainao ato anatin'ny fampalalam-baovaka manasanao ampanajana sy ampitiavana an-tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Tamin'ny alahelo lehibe no nandrenesan'ny filomarika Ravalomanana ny fahafatesan'ny vadina mpikambana sady mpitarika ny antokotima sy RMDM ao toliara androany Vaovao tamin'ny fomba feno abibiny no namonona an'ity raim-pianakaviana ity. Vao ny herinandro lasa teo tokoa matsy no tantoliara ny filomarika Ravalomanana ka anisan'ny mpikarakara inetsika iny ireto voatafika sy namoa ny ainy tamin'ny fomba feno abibina ireto naneo ny fiaraha-miory avy hatrany androany maraina ihany ny filomarika Ravalomanana. Fanazavana amin'ny alahelo lehibe no nandrenesako fa notafian'ny olo tsy fantatra mirombo fiadina anke maraina tamin'ny roa ny filoalefitra ny tiako Madagasikara Antoliara Maître Elso no sady filoalefitra ny RMDM koa maty tamin'izany fanafiany zany ny vadiny tohina tokoa ary malahelo amin'izany etraketraky ny sasany zany tsy halatra no nitranga fa fampiororoana miaro famonona tsotra zao zany no nitranga dia taoriny fankalazana ny tsingeritaona naterahako ary koa ny fameloma maso ny tim tany Antoliara na ny redynamisation manameloko tanteraka izany toejavatra zany ny tenako ary mangataka ny fitondrana anao ny fanadiadiana aingana diaingana mba hahalalana ny marina amin'ity zavatra nitranga sy vonon'olony ity miantso ny tompona andraikitra ny filaminana koa sy ny fitsarana mba nao ny asany tsy mitanila eto dia maneo ny fiaraha-miory amin'ny Maître Elso sy ny zanany tena mafy iaho ny nanjoana azy satria tsy ela koa taorinan'ny fahatongavako tany zao zavatra mitrango zao no zany mampahery anareo aho mitondra-bavaka mino aho fa Andriamanitra tompony hery rehetra ampionona antsika. Entitra dia entitra kosa ny filomarika Ravalomanana raha ny antso ny mpitandro filaminana iaro ny vahoaka sy ny fananany sy itsara tsy mitanila ho an'ny fitsarana malagasy. Ny kisan'atrano tokoa matsy no nanjaka hatramin'izay noho ny adalan'ny hafa noho ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2020 avoainy tena marina momba n'ity famonon'olona tany Toliara ity ho hatrany ny filomarika Ravalomanana. Fanazavana manameloko tanteraka amin'ny fomba rehetra ny tenako ary tsy hitako zay fomba ilazana azy fa zava-doza nitranga eto amin'ny firenentsika loza tena loza dia izany ve no iainana eto amin'ity firenena ity rehefa tsy mitovy amin'ny firena politika na tsy mitovy hevitra amin'ny tena miantso ny tompona andraikitra isaky ny ambaratonga ao ny tompona andraikitra ny filaminana mba nao aingana diaingana ny fanadiadiana ao ny fitsarana fa mba tena hitsara amin'ny fomba mendrika sy tsy mitanila. Tsy fangalarana na fandrobana no nitranga atao amin'ny trano fonena ny Maître Elso izay filoalefitry ny tim sady mpitarika ny RMDM ao Toliara hoy ny ambarandreo nanatry maso sy ireo mpikambana ao anatin'ny RMDM any antoerana fa misy ambadika politika maloto. Fanazavana tamin'ny 20 alina teo dia misy nanafika moa zany zahay dia za moa zany mipetraka ambalika mbola tsy naheno hoe misy nanafika fa Maître Elso zany nandro fonjeo zany zahay dia za moa zany kopaka be dia mivoaka mivaravarana dia tonga tetsy aho dia indeko misy mikotrokotroka jerevako misy mikotrokotroka varavarana eo dia tanan'olona iny amin'izay zany no namohan'ny gadana teo
dia nitanan'olo fa le olo iny todika anankiray dia tsy nahita na todika nanao zao izy dia tsy nahita na fa mijanona nahitana satria za efa nanaty anankakely dia jerevako izy tsy miteny hoe vao fa mikotrokotrona fotsiny izy dia farany anandeha dia mbola tsy tonga tary akola dia nivoaka dokotera zany izy dia teto izy fa nampireti ny jiro dia mora tamin'ireo amin'izay natsofoka mibasy tamin'ny telaka eny ny zavatra ty tonga dia nitifitra azy dia zay vo izy dia maty tonga dia nisy rara teo roa egny zavatra resanilay voalohany eo liasana banditisme fo koa le resaka politika anatin'izy io satria tamin'ny fahatongavan'ny président parlementaire maro gny resaka ka misy ny mpitaridalana mahay le toerana fa misy ny mpikaramanady fa misy koa ny mpanolotsy ambadikin'izao zany zay le izy zay telo zay gny anatinao hoe le mahafantatsany ny toerana misy paseline nitondrany le ireto jolay hanao hahafatan'ireo retoa sy le mpanarama ambadikinao zany zay le izy zany fa tsy simplement hoe banditisme makitrano ireo tsy nakaninina fa gnain'ireo fotony no nefaindreo zany raha araky ny vaovavaray eto ampelantanana amin'izao retenenana izao teny ariva teo no nanainga tany Toliara iazo an'Antananarivo ny nofo mangatsika n'ity vadina mpitarika ny Antokotim ao Toliara ity. Fa ankoatr'izay dia tsy nanadino ireo mpiray-tanindrazana aminy izay namony ainy no ny loza an-dranomasina ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana ka nitondra ny teny fankahirezana ho an'ny fianakaviana. Fanazavana amin'izao zava-manjo ny firenentsika izao iarahantsika na eny ny zava-nitranga sy ny zava-toza nitranga koa tany amin'ny faritra Antsinanana iny namoizana olona amanjato loza tena loza mampahery ary mampinona anareo koa ny tenako satria dia tena loza zay nitranga teto amin'ity firenena ity dia tsy hita tsy ilazana azy manareo fianakaviany reo niarambona koa tany amin'ny faritra Tsinanana iny tany isona rano vongo ny maromarona kokoa dia mampionona sy mampahery anareo ny tenako eny ane ka Andriamanitra tompon'ny hery rehetra ay ampionona sy ampitraka anareo ko dia maiza mionona tompoko dia 3 tamin'ireo olona 3 no entin'ny sambo MS Francia 3 no efa hita ka nijanona ho 10 ireo avitraina somatsara ary 3 kosa ireo fantatra fanamony ainy ary mbola misy olona 5 hafa izay karohana voatery najanona moa ny fikarohana noho ny andro ratsy anatoerana omaly alina ka androany voantoy ny asa fikarohana ny maraina teo no tonga tao Sonerany Vongo ary napetraka tena amin'ny stade municipal ireo razana 570 efa simba sy potika ny akamaroan'ireo razana ary teny naman'ireo fianakaviana ny avany hita ny tolakandro teo ihany koa atao avaratry rantsaro atao andrafeta ihany koa ny nofo mangatsika ilay mpanamory ny angidiby antsoina hoe colonel Rakoto Mialson Ery. Vaovao ny fahasalamana indray mirongatra ary miakatra hatrany ny isan'ireo olona mitondra ilay valanaretina Covid-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Atao anatin'ity fanadihadiana ity no hitondrana aminao ny fomba fisehon'izany valanaretina izany indray sy ny fepetra tokony ho raisy ny fitondram-panjakana malagasy. Mialy Raronombana Mateo Pressy. Efa manodidina 500 ny tranga vaovao ary efa mahery ny 20 ny trangam-pahafatesana raha ny salan'isan'ny voaka farany momba ilay valanaretina Covid-19 no resahina. Mitomba hatrany ireo olona mamonjy toeram-pitsaboana ary efa feno ireo hopitaly andraisana ireo marary amin'izao fotoana izao. Ho an'ity toeram-pitsaboana tsy miankina iray eny Ambozona ity izao dia ny 900 ireo marary manatona eny toerana dia ahitana soritra aretina Covid-19 avokoa. Ary rahana zany tena fisehoan'ilay izy amin'ny voalohany mikokoaka mety koa maina mety mahazo revaka misy mikitikitika eo amin'ny tendao mety tsemotsemboka dia mafana be dia matsary reraka be dia tsy mahina-kanina dia lasa tsy dia mahita tory dia misy ny mivalana misy koa ilay tsy maheno fofona tsy maheno tsirokanina ny salataona rehetra dia tena ahitana azy daholo fa ny tena voatsikaritra dia ny tanora ireo ilay ankizy tena leo anatin'ilay tena amperinasa zany mora miparitaka be ilay valana retina fa kosa mora tsaboana raha toaka tonga aingana ilay olona mitsabo tena. Iray amin'ireo marary nahitana ireo soritra retina voalaza ireo ity vehivavy mitantara ny zavananjo azy ity. Akatra ny température
dia mihinana fampidinana hafanana kely dia miverina miakatra ihany rehefa lany ny herin'ilay fampidinana hafanana. Dia rehefa avy eo misy kolmon misy lelo kely amin'izay dia mivadika kohaka dia mikohaka dia amin'izao tsika miteny zao lasa marary tenda indray. Indraindray ohatra ny mararirary kibokely ohatr'izay. Tsy rototra ary mandrimandry manana aretina ny fitondram-panjakana. Maro anefa ny fepetra tokony ho raisin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajy ny faran'izay aingana hisorohana sy fehezana io valana aretina io araka ny nambarany dokotera Domona Rakotonoely hatrany. Asio re isako miboribory tany lehibe ny pharmacie manao garde. Ohatra ny tenako manokana zao tao anatin'izay efatrandro 5 andro zay alain'ny olona misasakalina mandeha mamonjy amin'ny 12 alina amin'ny 2 maraina. Nandeha nakany amin'iny imierina voany eny. Any Ambohidratrimo vao misy garde, tany amin'ny Aksana Ambanidia tany Tsimbazaza. Tsisy pharmacie de garde, mampalahelo ilay olona avy any amin'ny toerana lavitra be any izy mamonjy mbola mijery ao anatin'ny Facebook hoe izavy ny pharmacie de garde. Fiambenana an'izy ireny dia ampiasantsika ireo miaramila, polisy, zandary, izay natao hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Zao tokoa ny reo ny tena tokony iseho amin'izany miaro ny vahoaka sy ny fananany. Tokony efa sokafana amin'izay ny CTC. Ny hôpitaly zao tena efa feno, mijaly ny olona any amin'ny hôpitaly. Be dia be ny tsy voaray. Hatreto dia tokana ny vahaolana ahafahana miady amin'ny Covid-19 dia ny fanaovam-baksiny izany. Hita ho marisarisa nefa ny olom-pirenena amin'ny firosoana amin'izy fanaovam-baksiny izay satria tsy misy ny fampahafantarana mazava ny mikasika ireo vaksiny hita sy ampiasaina eto Madagasikara avy amin'ny fitondram-panjakana. Tsy misy ihany koa ny fanentanana avy amin'izy ireo izay hevitra iray ahafahana mampirisika ny malagasy hiroso amin'izany. Fananao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny olavitry ny farmasiana mikasika ny famatsiana fanafody eny anivy ny farmasia manoloana ny firongatry ny Covid-19 indray eto Madagasikara. Nanamafy izy ireo fa tsy misy ahinatra eto ny fampiny fanafody eto Madagasikara. Jessica Miray, Mathieu Prince. 7 ny olatratra ny Covid-19 teto Madagasikara ny herinandro lasa teo anelanela ny faraka ambin'ny folo hatramin'ny 17 ny volana Desambra. 7 ao anatin'ny trangana fahasarotana na forme grave. Nanamafy ny farmasiana ny mpanafatra sy ny mpamongady fanafody fa efa nakalesona tamin'ny andiany voalohany sy ny faharoa ny Covid-19 teo ka tsy misy ahina aloha treto ny famatsiana fanafody. Ampy ny fanafody izay ilaina zany amin'ny fandraisana tanana ny Covid. Io moa zany zavatra mety mitranga zany le hoe mila nyreto sy reto daholo ny fanafody ilaina fa misy koa ezaka efa nataony matianina amin'ny fanafody amin'le hoe misy generika ny fanafody sasatsasany ary efa misy karazany zany le marka na fanafody. Dia raha sanatria hoe tsy magnesium mahity magnesium ity tsy misy dia misy ny ezaka natao hoe misy magnesium afaka aroso zany hoe afaka solotsika an'reto ity ny fanafodinao io. Nandray fepetra ihany koa no lavitra ny farmasia fa ho ampitombona ny isan'ny farmacie de garde indrindra ho an'ny eto Antananarivo renivohitra manoloana ny filaharana fepetra izay hiaritra manomboka ny Noely izao. Raha taloha 5 amanenina ihany ny farmacie de garde eto Antananarivo renivohitra dia izao izy faravaratsiny zany manomboka amin'ny krismasy eo faravaratsiny izy 10 ny farmacie izay miandro rarana manao garde eto Antananarivo renivohitra. Manao antsoavy amin'ny tokony anarahany fanjakana maso ny mety ho fanangonana fanafody ny lavitry ny farmasia. Anisan'ny tranga betsaka niseho izany tamin'ny andiany voalohany sy faharoa misy manangona betsaka ny fanafody fanefitry ny Covid-19 ka mivarotra izany amin'ny vidiny 2 hatramin'ny 3 avoeny. Hita ohatra ny magnesium tsy misy mpanararoatra dia mety ifampidinika ny ihany hoe ahoana aloha angamba izay olona tena marary sy mitondra taratasy mpanafody no misitaka an'ilay fanafody fa tsy hoe ny olona izay mety hoe anararoatra ividy dia anangona izay zany le izy fa izay tsy afaka isolo toerana amin'ny fanjakana amin'ny hoe andeha anenjika an'ireny tsy asanay izay ary tsy manana fahefana amin'izany izay. Tsara ny mampahafantatra fa efa nolan'iny antenimiran'ny Pireneny izany hoe fenanivon'ny antenimiran-doolona ilay lalàna faharoa sy 200 ny 17 ny volana Jolay 2024 na Sipantsina.
izay mampitovy-lenta ny pharmacie ny dépôt de médicament ho ny fanamafisany olavitra nasionaly ny pharmacie. Famitsahatra kosa ny fanaovana test TDR ho an'ny COVID-19 eny anivon'ny CSP2 avy hatrany dia miditra amin'ny fitsaboana ireo olona maneho sotraretina raha ny vaovao hatrany. Mamaimpona ny fanafody eny anivon'ireo tobim-pahasalamana fototra misy 20 eto Antananarivo renivohitra. Afanteraka fimemenomana ho an'ny akamaroan'ny olona tonga naka ny valin'ny fitiliana COVID-19 ihany koa amin'izao ny fomba fiasan'ireo tompon'andraikitra amin'ny fiandrasana ela izany izay miteraka fitangoronana ka mety amparitaka ny aretina izay efa misy. Mila mitady paikady matotra sy milamina noho izany ny tompon'andraikitra mba tsy hisy fifamezatsiny ho iatrany ny fanazavana. Fa akatoko ny fetin'ny krismasy ny farantaona tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Tsy tantaratra amin'ny isan'ny mpandeha eny amin'ireo zotra régionaly nefa izany no ny fahasaranana iana ny isa tokantrano no ny fanadihadiana mikasika izay miala irarombana sy Mathieu Prince. Tsy tahaka ny isan-taona fa vitsy dia vitsy ny isan'ireo mpandeha ao amin'ny zotra régionaly izay mitatitra olona makany Antsirabe, Betafo, Faratsio, Ambatolampy, Ambohimandroso, Antanifotsy, Ambohimiadana amin'izao akatoko ny fetin'ny krismasy sy ny farantaona izao. Eo ny tahotra ny valanaretina fa anton'ireo goavana ny tsy fisiana sy ny fahasahiranan'ny olona araka ny voalaza. Raha oharina fotsiny tamin'ny eritaona dia atsasany ny olona nifamezivezy tamin'ity taona 2021 ity. Tamin'ny eritaona mahatratra any amin'ny 300 voiture, 325 voiture ihany. Zao dia mahatratra any amin'ny 150 voiture ihany zao isan'andro amin'izao fety zao. Zany hoe tena atsasany mihitsy zany. Tamin'ny eritaona zany raha teto amin'ny gare routière fotsiny ho an'ny Antsirabe ohatra dia natory teto amin'ny gare routière mihitsy ny mpandeha. Amin'izao malalaka be daholo ny gare loatra amin'izao. Ny olona rehetrarehetra atao anaty gare routière aloha dia manao kasibosy avokoa. Io zany dia sarotiny mihitsy zahay amin'izay zavatra izay. Ny fisondrotan'ny sarandalana no anisan'ny sakana tsy ahafahan'ny olona na ireo fianakaviana mamonjy ny tanindrazany na ireo faritra raha ny nambarany ireo mpandeha izay manana fahafahana sy hamonjy raharaham-pianakaviana maika sisa no miazo ireo distrika voatanisa ireo. Misy fahoriana dia andeha ho any Antsirabe. Frère tokony ho ray alina dia lasa 2 arivo sy ray alina. Le izy aloha hita ihany misy fetraka satria na le 2 arivo izay raha amboniny izay olona 3 to dia efa hitany ihany le izy eo aminay. Afa-mpandeha ohatra niakatra fa ray alina teo aloha. Hatramin'ny siny confinement aty zany natonga ny 5 arivo sy ray alina. Andeha hamonjy fianakaviana e. Tanao fa mba farany taona ihany dia tsy maintsy mba mandeha mody aloha. Tsy mbola mpandeha aloha fa henoko fotsiny hoe ray alina dia lasa taitra be 2 arivo sy ray alina no any. Sahirakirana ny olona zany tsy afaka lafo loatra amin'ny frais nefa ny tena tsy maintsy mody. Mifanohitra tanteraka amin'ny hita eny amin'ny zotra régionaly no hita ao amin'ny zotra nasionaly eny amin'ny tobim-piantsonana fahasankarana araka ny fanadihadiana hatrany. Samy manaja ny fepetra ara-pahasalamana izoroana ny fiparitany valanaretina nefa ny rotonta. Ankoatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana, fotoana mampirongatra ny lozam-pifamoivoizana ihany koa ny andro fety tahaka izao noho ny fitombon'ireo fiara mifamezivezy any amin'ireo lalam-pirenena ka nisy ny fepetra napetraka ny teo anivon'ny zotra nasionaly ao amin'ity tobim-piantsonana ity. Rehefa akatoko mifety ohatr'izao dia be dia be mpandeha indrindra Fianaratsoa sy Desambra artiliary. Misy fitenenana mihitsy ny eto na ny tomobile indrindra amin'ny mpamily satria ny mpamily dia ao anatin'ny fihevin'ny accident mahatonga ny accident. Ny chauffeur zany raha mamy, ny chauffeur zany raha reraka, ny chauffeur zany raha mitondra etam-be indrindra eny an-dalana raha mahoatra ka mandeha mafy dia tsy ekena mihitsiny. Raha mandeha mafy izy eny an-dalana dia efa misy telefônina etsony mpandeha anay ary eto izy raha hita fa reraka tsy hanao dona verina, eto izy dia efa hita tsy mety ny tomobile, eto izy dia efa hita fa mamo dia ajanona avy hatrany fa tsy miainga intsony. Misy ihany koa ireo dingana tsy maintsy ataon'ny mpamily hiarovana ny ain'ireo mpandeha. Ny fiara zany alohan'ny aingana dia tsy maintsy manao entretien, tsy maintsy jerevana daholo ny pitsopitsony rehetrarehetra zany. Fitandremana ny entretien na tobile tena arahana tsakany sandava mihitsy miala nenina mihitsy ny chauffeur mitondra azy sandis ambanin'izay izy mbola ezahana mbola manao karavanina aloha hatreto. Nitrangana lozam-pifamoivoizana Matsiravina kosa omaly atoandro tany Tsaramandroso Iosy
lalam-pirenena fa fito iny lehilahy iray no voatona amin'ny fiara. Raha ny vaovao dia nandeha mafy ilay fiara ary tsy nanam-pony fiaviany ilay rangahy ka voafokany. Vokany tapadoha ilay rangahy ka maty tsy tradrano. Tsy nisy ny fahasimbana kosa ho an'ilay fiara nandona ary tsy naninona ny mpamily. Efa eo am-pelantanana ny mpitandro filaminana ndrara ankehitriny ary andrasana no mety ho toy ny fepetra ho raisina mikasika ilay mpamily. Vaovao avy any Fianaratsoa indray misedra olana tanteraka ny tatsa ao amin'ny commune Vohimarina Fianaratsoa amin'izao fotoana izao. Malona ny gabraraka sy ny fanaparam-pahefana ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana. Avery fanambola velona ny tatsa ka manao antsoavo ny ijerena izany. Bagsa Andriananja, MPS Fianaratsoa. Maro mivoaka malagasy no mizaka ny tserany ainy amin'izao fitondrana misy izao ary anisany tena lasibatra ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Tena manjaka ny kolikoly, manginy fotsiny ny fanararota-pahefana maro isan-karazany. Tsy afabela amin'izany ny commune Vohimarina ary mahatsiaro mijaly tokoa ny taon-tsaha indrindra fa ireo manana omby izay mba mikasa ny roso eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna dia ny fandroatana ny bokin'omby zany mba hampazava ny taratasy. Tsy mety manatanteraka an'izany nefa ireo olom-boatendry any an-toerana dia ny délégué sy ny chef fokotandry satria tsy mametraka kely araka ny fomba fitendry. Misy mihitsy moa ny fampiororonana azo an'ity raim-pianakaviana ity dia ny hoe apakana gendarme satria tsy manana bokin'omby sy taratasy mazava. Efa hatramin'ny taona 2014 nefa nanaovana an'izany fikarakarana zany nefa mbola tsy vita hatramin'izao noho ny fanararota-pahefana. Zany tokoa ve ny kolontsaina tiany izao fitondrana izao apetraka eto Madagasikara ary zany tokoa ve ny fiovana irairay isan'andro sy ny hoe zavatra tsy hita tao anatin'ny 7 taona dia ho hita amin'izao fitondrana izao sy ho vita n'izao fitondrana izao. Mampalahelo ny azo atao satria tokamaso izy fa manjaka any amina misy zamba. Zay zany zamba dia izy tokamaso dia manjaka be. Sahirany agnahy tsy hita ny taraigna na aiza ny maleha farany tsy fantatra tsolo dia atao fa dia ao ny voay magnaraka ny rano mahasepitsy ho faty ihany agnahy tasaha ny fahasahiragnana misy ny adidy be dia be ny hoanina tsy misy zareo nefa dia magnetsa ireo olom-boatendry mandray andraikitra fandriam-pahalemana any tompona didy amin'ny asa rehetra dia tena mamely mafy anay tatsaha misy. Mampanazy ao zava-misy zao satria noho ny tsy faneken'ireo tantsaha nao kolikoly dia tsy ho vita ara-dalàna ny antotan-taratasin'izy ireo manambara mazava n'izay mba kely ananany. Ka amin'izao dia isan'ny nanao bokinao tamin'ny 2019 mbola tsy nahavita mbatraky ty androany. Fa soloana kosa ny boky dia nividy boky indray dia mbola lavina mihitsy fa hoe sa mety handoa vola tena sa handoa vola mihitsy fa dia zay ataony manam-pahefana azy nandandrary mangalaka ny omby na izy na ino. Ny zon'olombelona izay nankatoavina sy nekeny Madagasikara ary nisoniavina tamin'ny taona 1990 dia manambara mazava fa manana zo isitraka fananana ny olona tsirairay avy ary ny fanjakana mahefany miantoka ny fanatanterahana an'izany. Moa ve tena misitraka ny zo tokony hananany tokoa ny malagasy tsirairay avy sa hoe fanjakana sa fanjakazakana ny misy eto? Nanatanteraka fambolekazo teny andanina manjakandrina ny teo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Zanakazo misatrany amin'ny 720 no voavoly tamina velaran-tany mirefy 3 hektara mahery. Ilaina ny ala ary mitana anjara toerana lehibe eo anivon'ny fiainana zanak'olombelona izany. Tsy mijanona eo fotsiny any nefa fa isy ny fanaramaso ireo hazo voavoly ho lasa ala ireo ary tsy hijanona fa itoy manerana sa ny FGKM izao azakazaka masina sy adidy ho an'ny firenena izao raha ny vaovao azo hatrany. Vaovao avy any Mahajanga indray mandry tsy lavoloha ny mponina Mahajanga amin'izao fotoana izao manoloana tsy fandriam-pahalemana sy ny fanafiana misesisesy tany an-toerana. Tao anatin'ny iray andro monja asan-jiolahy 3 be izao no nitranga tamina fokotany 3 samihafa samy mamonjy MPS Mahajanga. Mandry Andrianatsy ny mponina Mahajanga amin'izao fotoana izao misetra ny fandriam-pahalemana indrindra katsaka ny fetiny krismasy sy ny taom-baovao. Tamin'ny asabotsy teo ohatra dia asan-jiolahy 3 be izao no niseho teto Mahajanga voalohany tao amin'ny fokotany Eranta, fokotany Mahavoky Atsimo ary ny fokotany Mabebikely. Tao nisy ny fampororona izay mitondra basy izay atao hoe Zamémor. Tao ihany koa ireo nanao asa ratsy ny vakitrano izay tratra ihany koa. Izy ity moa zany rehefa jiolahy mpamerikeloka izay efa gaja lava ary izao mbola voasambotra niaraka tamin'ny basy poletaray ity izay anao fikasana anao ny fanafiana eto an-tampon-tanàna. Ny fanadihadiana moa zany efa vita
ary marina etony no fitazomana basy tsara dalàna ary miaraka amin'ny antsy sy fikambanany jola no entina anenjena anazy. Ankoatr'izay dia ny zoma fa 7 volana Desambra lasa teo dia nisy ny fanafenany tampedina nataon'ireo olon-dratsy tamin'ny 3 ora sasany maraina tao Ambalavolo. Jiolahy maromaro izy ireo no niditra tamin'izany tokantrano izany. Ny alahady 7 volana Desambra lasa teo tamin'ny 5 ora maraina dia tratra isidimina ireo izay ahiny nandray mivantana tamin'ity asa ratsy Ny vavamaresaka iraisam-pirenena no antsika mamarana izao fampahalalam-baovao izao. Mirongatra ny Covid-19 ao Eropa amin'izao fotoana izao. Nandray fepetra manokana ahafahana mifehy ny fiparitahan' izany indrindra amin'izao akatoka ny fety izao. Ny tompona ndraiky mpanjakana samihafa ao an-toerana. Ando miaratiana sy toky Ramarola. Plus de 106 000 nouveaux cas de Covid-19. Roandro, tsigadona ny fetin'ny Krismasy ary herinandro mialoha ny farana ny taona 2022. Miaina anaty tahotra sy tebotebo ny mponina ao Eropa manoloana ny firongatry sy ny hafangaina ny fifindran'ny Covid-19 Omicron amin'izao fotoana izao. Miakatra avo dia avo isan'andro ireo olona voamarina fa mitondra ity tsy mikaretina ity. Sambany hatramin'ny nanomboan'ny valanaretina no nahatratra etsy ny tranga vaovao tao anatin'ny 420 ora tao Royaume-Uni. Na izany aza, na eny ny gouvernement tao an-toerana folatra amin'ny 7 andro ny fiboan'ireo olona vita vaksiny ka tratry ny valanaretina. Ao Espagne, tafakatra enalina ny trangana Covid tao anatin'ny 420 ora. Mandray fanapa-kevitra entitra indray ny tompona ndraikim-panjakana ao an-toerana. Isan'izany fanamafisina ny faranjana ireo fepetra sakana toy ny fanerenan'ny olona anao arovava sy orina indrindra rehefa mivoaka ny trano sy ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina amina faritra maromaro. Mikatona ihany koa ireo tranom-pandizana samihafa manomboka androany. Ao Belzika kosa indray ny ainantany ireo olona mitondra ny tsy mikaretina. Na izany na tsy izany, nandray fanapa-kevitra ny gouvernement fa mikatona manomboka ny alahady ho avy izao ireo trano filanonana samihafa. Tsy azo atrehana ihany koa ireo fifananana ara-panatanjahantena. Manoloana ity tranga ity ihany koa dia miroso tamin'ny fanaovam-baksiny ireo ankizy 5 ka hatramin'ny 12 taona i Frantsa. Ny vaksiny ihany mantsy no tena mahomby indrindra amin'ity valanaretina ity raha ny fanazavana ka tanjona ny ahafahany rehetra misitraka izany. Hatramin'ny nanomboan'ny hetsika fanaovam-baksiny tany Frantsa nahatratra 150 tapitry isa mahery ny olona nahazo fatra 2 amin'ny vaksiny. Izany hoe 7,5% amin'ny fitambarany mponina raha ny tarimarika. Dia izay koa ry tompolasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao naraka izany hatramin'ny farany. Aorian'ny izao fampahalalam-baovao izao dia ny fandaharana global news avy hatrany tahaka ny mazatra no arahinao. Aorian'izay kosa ny fandaharana ahona marina ary ny ronan-tsary eny amseho atotry ny MPS anao aorin'izay rehetra izay dia mitondra ny loha teny hoe Delicieux Noël. Ny sampana fampahalalam-baovao dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray. Tompolasy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.